Sarandray mipika fandaharan'ny radio Madagasikara miaraka amin'ny dada avy. Bon, nandritry ny presque 10 minutes zay tovolahy nijery ny fihetsika foana ary nandritry zay 10 minutes zay a dia ny zavatra hitako dia tsikarotro ohatra ny mamaky gazety sy mamadibadika boky fotsiny ataonao. Je me présente, moi je suis Jean Mantsy, le PDG un petit grand fastique à zavatra antaniko anao hoe ona ohatriny karamanao isam-bolana. 80 000 francs tompoko. Bon, tsy mila resaka lava aminao a, iny prévé anao a ray volana. Iny koa ny 80 000 nao dia latsy anao fa tsy mila olona tsy miasa loatra ako. Ona monsieur Rabé, enao moa no chef de service personnel eto amin'ny grand surface ty a, mba sakantainao fa oviny ny tovolahy niasa teto amintsika. Tsy mbola niasa teto amintsika iny monsieur le président directeur général fa client quoi. Sarandray mipika fandaharan'ny radio Madagasikara miaraka amin'ny dada avy.